Ya, miaravantsika rehetra indray toy ny tamin'ity resadresaka gitara ty ny zavatra resantsika androany dia ny mianatra mihaino, izany hoe raha misy hira mandeha eo dia ahoana ny fomba hihainana azy sy hanarahana azy. Sosokevitra vitsivitsy ny atrotro anareo fa anjaran'ny tsirairay fotsiny no mahita sy mandray izay tandrifiny. Ny zavatra voalohany dia mila accordé tsara zany gitara zany manaraka ny diapason na hoe ny piano zany rehefa tendrenao iny dia tokony manaraka an'iny ny feo gitaranao. Taloha mantsy rehefa hoe miaccordé gitara dia atao sofina fotsiny, fa amin'izao fotoan'izao zany efa misy an'itony teknôlôjia vaovao tony dia moramora kokoa mampiasa an'ilay teknôlôjia vaovao. Fa ho antsika vao manomboka zany tsaratsara kokoa hoe alainao fotsiny ohatra ny corde la dia accordénao amin'ilay apse dia tsaratsara kokoa zany hoe tediavinao ny feo sasany. Ohatra hoe rehefa azonao zany la dia mila accordénao koa zany le re manaraka an'izay. Fa androany tsika tsy ampianatra hoe fomba fiaccordéna gitara fa zay zany aloha ny zava-dehibe voalohany hoe mila accordé tsara ny gitara. Fa raha manana an'le apse ty moa zany zao ny ampiasaiko dia afaka mampiasa ianao. Rehefa accordé tsara le gitara dia ny dingana faharoa dia mandefa an'le hira, ohatra hoe le hirany teorapotifao teo zao nalefako dia mila mihaino an'le foto-peo na le rindram-peo ampiasain'ilay olona. Zay zavatra zay zany mila tedavina ao anatin'ity gitara ty hoe aiza ho aiza amin'le gitara ny tendry ampiasain'le olona. Nefa misy konkoa nefa torohevitra tsotsotra meko anareo hoe ahoana ny fomba fanaovana zay dia ny fianarana ny hoe gamme diatonique. Fa atontsika ohatra hoe eto zany le izy dia iny ataontsika 1 dia misaksika kazy anankiray dia 2 dia 3 dia 4 5 dia 6 dia 7 dia miverina. Zay zany ny atao hoe gamme diatonique. Averiko indray. Dia zay zany mety foana na aiza ny atombohanao azy. Zay zany izy raha hoe hiatomboka eto amin'ity basy be ty araka zay asehoan'ity sary ty. Mvoatsika kely ny fomba fitendry azy tsy ataontsika mampiasa ny tanana dimy fa le fanondro fotsiny zany ampiasaitsika dia ataontsika hoe ohatr'izay hatrany hatrany zany. Dia mila inaranao tsenjery mihitsy zany io gamme kely io azo sary an-tsaina zany. Inona no mahatsara le mahay an'io gamme io? Raha ohatra zany ianao mitady an'le tonalité an'le hira dia jerenao fotsiny hoe tafiditra ao anatin'le gamme ve le findran'le hira dia tonga dia azonao zany le fandehan'le izy. Dia raha sisika ohatra kely hoe efa traminy zay fotoanany aranay tsy manisy mihoatry zaho fa marina isana fiavinany ato an-trano ka tsy zakanao. Zay zao dia ao anatin'le
fototra ao anatin'le gamma zay daholo zany le feo avoakan'le hira. Zany hoe ao anatin'izay zany le izy satria tendritendrena zay zany tafiditra anatin'le izy. Dia raha minoto zany zay ohatra hoe fadezy. Misy koa zany ny anankiray eto amin'ny accord de la le izy. Somary novaitsika kely le izy fa zareko aminareo hoe ahoana anaovana an'le izy. Ohatra hoe tady hira zany no dia netomboka teto le izy, dia arak'izay ty sary ty zany dia eto indray ny 1, dia 2, dia 3, dia eto ny 4, dia 5. Averiko indray. Zay ndray zany ny gamma raha ohatra le hira ka mitomboka amin'ny corde de la. Dia zay zany ny ataonao ohatra hoe eto zany izy mitomboka dia efa iny fotsiny izy. Zay ndray zany. Dia raha sisika ohatra hira mitomboka amin'ny ty corde be ty. Rakotsy zay zany zao mieto le izy. Dia mila mameno an'le akoro amin'izay zany tsika. Dia zay ny antony dinenako hoe tsindrina amin'ity fanoto ty le izy fa reto tanana anankitelo reto zany mameno an'le akoro. Dia ohatr'izao le izy. Raha eto amin'ny mi be zany le fanondro dia na le akoro majeur na le izy mineur manaraka n'ity sary ty na le izy diminué. Zay zany le izy amin'ny diatonique majeur. Raha eto le corde eto amin'ny la dia manao ohatr'izao indray zany le paozin'le tanana manampy azy eto amin'ny isaka ankazy na zany izy ohatr'izao. Ny tanako moa zany somary ngeza dia ataoko ohatr'izao fotsiny le izy dia tsy tendreko le mikely. Raha ito zany dia ohatr'izao indray ny paozin'ny tanana la majeur, dia ohatr'izao ny paozin'ny tanana la mineur, dia ohatr'izao ny paozin'ny tanana la diminué. Dia ny 1, ny 4, ny 5 majeur, dia ny 2, 3, 6 mineur, dia ny 7 diminué. Zay zany le diatonique. Zany hoe raha tendrentsika zany izy dia manao hoe eto amin'le sol zany apiko ataontsika 1 majeur, 2 mineur, 3 mineur, 4 majeur, 5 majeur, 6 mineur, 7 diminué et 1 majeur. Le diminué zany matetika reto fotsiny tendreko fa raha miaraka le miketrika an'le mikely zany somary sarosarotra potserina dia tsaratsara koa fotsiny rehetra potserina. Zay zany raha mitomboka eto. Raha mitomboka aty amin'ny la indray le izy dia ohatsika hoe majeur,
averintsika indray a mankory tena ny gitara mianatra an'le gamme diatonique hoe aiza le izy mitady an'izy amin'le basy anankiroa avy eo a mila hainao zany le akoro isaky ny note anatin'le gamme diatonique dia farany amin'izay mila mihaino an'ilay progression zany ianao na hoe le hoe rindra-peo zany le fandaminana an'le feo ao anatin'le hira. Inona moa progression? Ny progression rehefa hitanao le gamme dia le firindrany ohatra hoe progression 1 azika hoe 1 4 5 ve le izy zay zao ny 1 4 5 sa 6 5 4 ohatra. Ianao fotsiny zany mila mihaino an'le progression ao anatin'le hira. Ohatra fotsiny zao ohatra le respectian'ny chaîne iny zao progression manao ohatra hoe 4 dia avy eo 1 dia avy eo 6 5 zay zany le hoe 4 1 6 5 zay fotsiny zany eo an-tsainao dia na iza na izy anao miatomboka dia hoe 4 1 6 5 dia tendrenao fotsiny zany le izy ohatra hoe ataoko eto zany ny 4 dia izy zany 6 4 zay zany ohatra iny zany a. Dia ohatra anankiray ohatra hoe hira ataontsika zao ohatra hoe hira mitomboka eto amin'ny 1 ohatra marobe zao ny hira manao progression ohatra hoe 1 a dia 6 a dia 2 a dia 5 dia 1 6 2 5 dia 1 atinokely ny tena farany zany dia avy eo amin'izay manaraka an'le rythme. Io zany mila indraina mila ikotrananao rehefa hitanao le progression hoe ahoana le rythme any le hira. Iny zany miankina ny tsirairay fotsiny amin'le hoe ahoana le groove fa mila hitanao zany hoe rehefa inona no miova le note anatin'le hira dia efa zay indray ny azona tongotra androany fa dia manantena mba manampy olona ihany ilay izy.